Izay ny amin'ny niveau io fa eo amin'ny tontolo ny fifandraisana amin'ny any ivelany kosa dia andray anjara ny fivoriana tsy ara-potoana ny filoham-panjakana sy ny gouvernement ny vondrona africaine ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny délégation tariny. Efa vonona amin'ny fandraisana izany Lomé renivohitry Togo ny délégation malagasy ihany koa dia efa any antoerana. Andihary hoarantsika indrindra ny tadi-baovao izay tateriny namana Marc Antoine any antoerana ihany koa moa ny tena kandeha avy hatrany ary dia hoarantsika izay vaovao izay. Vovolamina ny ao Lomé renivohitry Togo ankehitriny hiatrika ny fivoriana tsy ara-potoana ny filoham-panjakana sy gouvernement ny vondrona africaine. Ny sehatra ny ranomasina no iompana an'ity fivoriana ity, ito-karena mangana ny économie bleue, ny fampandrosoana ary indrindra ny resaka fandriampahalemana sy ny fiarovana ny ranomasina dia tafiditra ao anatin'ity fivoriana ity. Ho an'ny Madagasikara manokana dia hanandanja izany fivoriana izany satria anisany manana sisin-dranomasina lehibe isika malagasy. Manaraka izany ihany koa dia anisany fanamby napetraky ny filoha malagasy Hery Rajaonarimampianina ny ampiroboroboana ny toe-karena avy amin'ny ranomasina na ny économie bleue, na eo amin'ny lafiny fizahan-tany izany na eo amin'ny lafiny jono. Raha ho an'ny androany manokana dia efa nanomboka ny filakevitry ny minisitra ao amin'ny vondrona africaine hiatrika izany fanamby izany. Anisan'ny fanapa-kevitra lehibe andrasana amin'ity fionana tampony ity ny famoahana ny sata mame izany fiarovana ny ranomasina izany, sata izay amariparitra ny lalàna sy ny drafitra ara-teknika ahafahana miaro tsaratsara koa ny ranomasin'i Afrika. Eo amin'ny sehatry ny fandriampahalemana kosa dia entitra ny fiambenana sy ny fiarovana ireo délégation vahiny. Samy miara-misalah amin'izany na ny polisy na ny gendarmerie togolais. Marina fa raha ampitsolakandro no hiady ny eto Lomé Togo ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandray anjara amin'ity fivoriana tampony vondrona africaine ity ny ministra lefitra misana ny fampandrosoana Bary Rafatrolaza no isolo tena ny gouvernement malagasy tamin'ity androany ity.